Mino an'Andriamanitra raitsy to mpanao ny lanitra sy ny tany ary mino an' Jesosy Kristy zanany latokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanamasina nateraky Marie Virginy nijaly raha nanapaky Pontius Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainatsita nitsangana maty tamin'ny andro fahatelo niakatra tany an-danitra mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsy to avany ny eviny hitsara mivelona sy ny maty mino ny fanamasina fiangonana masina maneran'izao tontolo izao ny fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay mino an'Andriamanitra ve ianao za mino an'Andriamanitra rehefa mino an'Andriamanitra dia inona ny zavatra mitranga raha mino an'Andriamanitra ianao dia izao manaiky anio Andriamanitra ray zanaka fanamasina io fa izy no Andriamanitra manaiky fa izy ny tompon'izao rehetra izao manaiky an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manasa azy hiditra eo amin'ny fiainanao hipetraka miaraka aminao hiditra ao an-tranonao mino an'Andriamanitra ve ianao raha mino an'Andriamanitra ianao dia makany am-piangonana mazoto mivavaka raha mino an'Andriamanitra ianao tsy fantatro mino an'Andriamanitra ve ianao raha mino an'Andriamanitra ianao dia mazoto mamaky ny tenin'Andriamanitra mazoto mihaino toriteny mino an'Andriamanitra ve ianao raha mino an'Andriamanitra ianao dia mazoto mihirahira fiderana mihaino hira fiderana mino an'Andriamanitra ve ianao raha mino an'Andriamanitra ianao dia mazoto mivavaka mifandray amin'Andriamanitra mino an'Andriamanitra ve ianao raha mino an'Andriamanitra ianao dia inona ny zavatra azonao atao lazainao zay zavatra rehetrarehetra nataon'Andriamanitra taminao zany hoe mijoro vavolombelona ianao mino an'Andriamanitra ve ianao raha mino an'Andriamanitra ianao be dehibe ny zavatra azontsika atao ho an'Andriamanitra raha mino an'Andriamanitra ianao dia ho tia an'Andriamanitra ray zanaka fanamasina mino an'Andriamanitra ve ianao raha mino an'Andriamanitra ianao dia ireo zavatra vitsivitsy kely ireo tena zavatra kely ireo azontsika atao raha mino an'Andriamanitra ianao ary miaraka amin'Andriamanitra ray zanaka fanamasina noho izany raha mbola misy tsy nataonao ireo dia izao raha mino an'Andriamanitra ianao dia manombo manatanteraka an'izany rehetrarehetra zany satria mino an'Andriamanitra dia mino an'Andriamanitra ihany koa ianao mino fa hitombo indray ny filohantsika an'Andriamanitra ary dia ho tahian'Andriamanitra daholo tsika rehetrarehetra na ny ankizy kely na ny olon-dehibe dia tahian'Andriamanitra daholo amin'ny anaraka indray